zany teny tsy fantatra zany fa teny anglais sy teny frantsay sy ny teny maro isan-karazany zay eto ambonin'ny tany ihany io. De nampitahintsika tanteraka mihitsy hoe ao amin'ilay asan'ny apôstôly toko faharoa dia teny fantatr'olona le satria zay olona rehetra teo a Jerosalema tamin'izany de nahalala daholo hoe toa miteny amin'ny fitenitsika ireto olona reto. Fa ilay fiteny tsy fantatra kosa zay voalaza ny Koritianina voalohany toko 4:12 efa nomena anareo teto de voalaza mazava be hoe tsy misy olona mahalala. Samy hafa tanteraka mihitsy le izy ary tsy ahafahana misintona ihany koa nefa hoe ny asan'ny apôstôly toko faharoa izay voasoratra hoe fiteny maro samy hafa de ilazana fa na tsy miteny tsy fantatra ary ny olona rehefa mahay an'izay teny zay de misy fanahy masina ao anatiny. Diso avy hatrany zany satria ny antony voalohany de zao be deaibe nge ny olona eto ambonin'ny tany mianatra langy ny fahalalantsika azy de be deaibe ary misy olona anankiray mahay langy anankidimy zany hoe fitenim-pirenena 5 sasany maherin'ny zany de zavatra azo ianarany reny nefa mety olona tsy mivavaka sy tsy mino ny fisian'Andriamanitra aza ny olona mahay an'izany ny sasany ka tsy reny mihitsy zany no ahafahantsika miteny fa misy fanahy masina na nandray fanahy masina ny olona anankiray fa zavatra tsy maintsy misy ary mety hisy ihany koa nefa zay zavatra zay rehefa manana ny fanahy masina ny olona anankiray ka ilain'Andriamanitra ny hitenenany amin'ny tenim-pirenena ohatra hoe misy olona tsy mahay an'le teny ifampiresahana ohatra hoe zazo malagasy ianao malagasy ka raha misy ataontsika hoe amerikanina ohatra ao anatin'ny fiangonana tsy mahay teny gasy izy de ianao le eo akaikiny io na za eo akaikiny eo no ampitenenin'Andriamanitra am'izay efa misy fanahy masina atao anatiko ary efa elany nandray fanahy masina tamin'izany nandray fanahy masina de ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa amin'ny fotoana zay atongavan'ilay vahiny amerikanina ao am-piangonana de hiteny amin'ny teny anglais am'izay zany hoe hafa le teny tsy fantatra efa niraisiko famantarana fa le teny anglais amin'io tsy famantarana intsony fa efa asan'ny fanahy masina mampiasay hiteny amin'ny fitenin'le olona eo akaikiko. Zay ny zavatra marina ary izy tia tsoroko aminareo eto am-piandohana zany fa zao ny famonjena nge resakaiza malala de zao ny famonjena azahoana fiainana mandrakizay ty resahako ty io tsy zavatra atao hoe mampiaya zany hoe ahoana ihany ary za ty hoavitra sa tsy hoavitra tsy zany akory fa ny zavatra marina de zao ny olona tsirairay avy hatrany dia tokony mahalala avy hatrany de ny tea-tany fa voavonjy izy fa tsy mety zany hoe am'izao ianao de mbola manontany tena hoe ahoana ihany ary za ty tsy androko mihitsy zay tongavan' Jesosy hoe hoavitra sa tsy hoavitra fa ety de fa fantatra be deaibe ny tenin'Andriamanitra manamarina an'izany anisan'izany ohatra ny tenin'ny apôstôly Paoly nylaza hoe natateraka amin'ny fiazakazahako aho hatr'izay de tehirizina ho any satro-boninahitra fiainana efa azo ny antoka zany ny anazy zany na tonga azy ny teny rendray hoe tombono anahy nge mifahafatesana ozy izy satria efa tsy ady eto amin'ity tany ity tsony efa de miandro fotsiny sisa ny fotoana ampakarana efa fantatra de ny tea-tany ka ohatr'izay zany tiako resahana hoe raha nyresaka Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona toko 7:15 hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanany olona de tsy mahazo miditra zany hoe to batisan'ny rano sy batisan'ny fanahy masina batisan'ny rano zao hita miariary be mihitsy fantatra indrindra hatramin'ny ampianarana azy teto de fantatra tsara hoe zao ny tena batisan'ny rano original de zay hita zany sy mahita amin'ny fiainana fa efa tafalatsako anatin'iny sy manana an'iny tonga de tsy manana ia izy fa tsy hoe tsisy olona zany ke hoe eritrehitra hoe efa natao batisa izy de eritrehitra hoe za ve vita batisa ihany ary sa tsy vita batisa fa raha ohatra ianao zao tena miroso am'lay batisa original de voaka vo anaty rano ianao lena be mihitsy tsisy salasalana mihitsy ary tsy anontany tsony le olona vo anaty rano hoe ahoana ny fahitanareo anary ava malala isany vita batisa ve za teo nefa izy ary efa hitany sitrapany zao fa nysitrika sy nasitrika tao anaty rano de ohatr'izay koa le resaka fanahy masina tsy zavatra mampisalasala izy io fa tena avahan'Andriamanitra ohatran'ny hoe olona avy tao anaty rano lena be de ohatr'izay koa zany le fananana ny fanahy masina tsy mampirorosaina tsy mampisalasala fa ataon'Andriamanitra miariary mihitsy hoe zao ny marika ahalalana fa misy fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray de tsy misalasala tsony izy de azo ny antoka am'izay fotoa zay fa voavonjy izy fa raha ohatra mantsy tsy nasiana le fiteny tsy fantatra fa aza ohatra hoe zavatra hafa mety ho marika araky ny eritreretin'ny olona ohatra hoe asa ataontsika hoe teny anglais de be deaibe mahay teny anglais ianao ary raha mety nianatra teny anglais ianao de aveo tonga aminao ny fanahy masina arak'izay zany eritrereto hoe tsisy teny tsy fantatra fa fiteny anglais de teny anglais foana ianao isaky metsika de na ianao ary salasala de anontany teny am'izay hoe
le nianarako ary zany sa le fanahy masina, lasa manontany teny ohatr'izay ianao. Fa le fiteny tsy fantatra zany tonga de miavaka tsara hoe tsy nianarana teto ambonin'ny tany io nefa aio azy mivoaka eo ambavy eo de tsy manam-pisalasalana ianao. Zay ty resaka famonjeny ity ka anio no amaranantsika ity resaka fiteny tsy fantatra ity raha ohatra ka tsy misy intsony ny ho fanontaniana izay apetrakareo. Alohan'ny anokafantsika amin'ny baiboly de zao zaho mangataka atsika rehetra indraindray ange ny eritreritra mamosavy atsika de le hoe tonga de fanoerana avy hatrany hoe tsy mino an'izany zay, tsy mino an'izany zay. De ny sasany ary zay inona zavatra nahavoan'ny fiangonana maro tao alohaloha teo, hoe misy olona manasitrana amin'ny anaran'i Jesosy de lazaina fa devolo ny manasitrana, nefa ao anaty baiboly be deaibe ny olona nanasitrana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izy mihitsy ary nilaza hoe zao famantarana zao no anaraka an'izay mino amoaka demony amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola iny izy hitanao. Zay zao tafiditra ihany koa le fiteny tsy fantatra, maraka toko 2:1-7 zany teny zany. De eo amin'ny farany de hoe ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrana ireny. Zany hoe ianao zao nampianarina hoe tsisy an'izany fa devolo ny manasitrana, de isaky misy olona manasitrana amin'ny anaran'i Jesosy de lazainao fa devolo foana satria zay no miledika ao an-tsainao. Ka zao le teny koa hoe tsy hoe rehefa tsy mitovy na tsy mifanaraka am'le tianao sy le nampianarina anao de diso. Fa manana isika ny baiboly iombonana ahafahana mijery sy mamantatra hoe ao anaty baiboly sa tsy ao anaty baiboly zany zavatra zany. Zay teny zay zao nkeo de efa anisan'ny fanamarinana zao famantarana zao no anaraka an'izay mino, zay mino fa tsy ny hoe apôstôly na ny evanjelista na ny karazany sasany ihany, fa zay mino de manana zay famantarana zay amoaka demony amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy. Mazava be zay zavatra zay. Ino ny fiteny tsy mbola hay io le teny tsy fantatra io. Ka zao ndonge eo amarintsika hoe efa fantatra fa zava-dehibe tamin'ny fiangonana sy mipiny tany aloha tany tokoa ity resaka fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ity fa de hoporifotsika amin'ny alalan'ny andinin-tsoratra masina anankiroa zany hoe tena nisy marina ve le fiteny tsy fantatra tany aloha tany. Efesianina toko 1 aloha no vakitsika eto am-piandohana. Efesianina dia ny toko 1 andininy 4:12. Efesianina toko 1 andininy 4:12 zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Izany fanahy izany efa voatsindry tao lolotovina moa le fanahy zany de lasa ao anatin'le olona, monina ao anatin'ny fanahin'le olona. De io fanahy io zany no santatry ny lovantsika. Inona moa no atao hoe santatra na misantatra? Ny atao hoe santatra na misantatra ny mety ho fahalalantsika azy de hoe manandrana voalohany. Ohatrohatra zay zany no ahafahana mandray azy fa be deaibe tsika ny tonga de mahafantatra tsara ny hevitra le atao hoe santatra. Zany hoe mbola isy ny zavatra be deaibe. Ohatra zao hoe misy fitenitsika malagasy hoe santatra mbavarany ihany ty fa ny manetsa be mbola ho avy. Fanomboana lay zavatra ho atao be deaibe rehefa avy eo, na fanandramana lay zavatra ho atao be deaibe rehefa avy eo. Ohatr'izay no atao hoe santatra. Ka izany fanahy zany ozy izy dia santatry ny lovantsika. Inona le lova? Le fiainana mandrakizay. De ianao ve rehefa mieritreritra tsara de mino ve ianao hoe any azay amin'ny fiainana mandrakizay zany ny olona tsisy fampiresaka ve ny olona any? Homona ve ny olona any? Tsy de tsy. Tena mifampiresaka ny olona, tena mifampiresaka. Fa saingy zao tsisy tsony any hoe teny malagasy daholo ny gasy zay tonga any, teny frantsay ny frantsay zay tonga any, fa teny ray iombonana ny any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary teny ray iombonana io lay santariny zay ho any teniny ety de tsy inona fa ny fiteny tsy fantatra. Fa saingy amin'izao fotoana zao tsy mbola mifankalala le olona. Ary ohatra hoe miresaka amin'ny teny tsy fantatra tsy mbola natao ifampiresahana le satria mbola tsy fantatry ny sain'le olona. Fa rehefa tonga ny fotoana farany amin'ny fiverenan'i Jesosy mitsangana amin'ny maty le maty efa nianarantsika de le velona tratra velona miova anatin'ny ray mpimaso de miova manaraka an'izay koa ny fiteniny. De io fiteny io zany de le fiteny efa niainana ety zay le hoe santatra ankely ety. De rehefa tonga Jesosy mifankafantatra zay, lasa mifankalala zany ireo fiteny ireo satria efa tsy le saina ao anaty tsony ary tsy ty vatana ranofo ty tsony
fa efa le vatana vaovao an'ny fanahy zay miaina sy mialokaloka atao anatin'ity vatana ranofo ity de mifankahalala le teny am'izay fotoana zay, ka zay rehetra miteny am'izao fotoana zao ny fiteny tsy fantatra de misantatra ilay ho firesaka ho ratra zay any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny dikan'io. Amafisina ihany ao amin'ny Hebreo toko fahaenina, Hebreo toko fahaenina de ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina misy teny tsara de tsara ho fantaritsika ihany koa manam-pirofo fa tena hoe nisy tokoa ny fiteny tsy fantatra ary tena ny ainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Hebreo toko fahaenina andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina ny vakitsika de zao ny vaky ny teny ary: fa izay efa nohazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hemotra de tsy azo avozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. De fantatrao angamba ny hevitra izay teny zay, fa tsy any amin'le hevitra tena tiany avoaka moa zany ny hoe isintomantsika n'le zavatra ilaina eto, fa ny tena raisiko zany de hoe efa nohazavain'Andriamandeha ny olona efa nanompo an'Andriamanitra io efa manana an Jesosy ao anatiny io de inona ny fiainana izy? Efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra. De ianao ve mieritreritra hoe teny anglais ve zany fanomezana avy any an-danitra zany? Azo tovoziny etỳ an-tany io, na tsy mivavaka ary ny olona sy ny teny pirenena isan-karazany, be dia be angeny tsy mpivavaka fa mahay noho ny mpivavaka ary raha resaky hoe teny pirenena isan-karazany resahany, fa tsy zay le fanomezana avy any an-danitra fa teny tsy fantatra io. Amafisiny tsara le izy hoe fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina, de eo amin'ny andininy fadimy de tena nitsindriny mazava be le izy hoe ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra. Tsy hitako intsony zay hoe tokony mbola andavatsika, fa tena nisy tokoa ny teny tsy fantatra tamin'izany fotoana zany, ary teny tsara an'Andriamanitra ny filaza azy. De amafisiny ihany raha tare amin'ny Efesanina izy nilaza hoe santatry ny lovantsika, de eto indray amafisiny tsara hoe nanandrana fanomezana avy any an-danitra, nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra. Ka tsy teny anglais io, tsy teny frantsay, tsy teny sinoy, tsy teny espaniola, rosiana, latina sy ny karazany be dia be zay mety tsy voatonona eto, fa teny avy any an-danitra io, zay le hoe teny tsara an'Andriamanitra. Tena nisy le izy, ka ity misy andininy anankiray ahafahantsika manam-pirofo tsara fa tsy ireo teny ampiasain'ny olona eto ambonin'ny tany ireo no atao hoe teny tsara an'Andriamanitra na fiteny tsy fantatra. Iverina ny amin'ny bokin'ny Koritianina isika, de ny Koritianina voalohany fa ny toko 7:10 ary vakitsika de ny andininy voalohany. Koritianina voalohany toko 7:10 andininy voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy. Eno tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe: na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Io le nambarako teo any ny hevin'ny teny fantatro tsara, fa tsy any amin'le hevitra sy le hafatra tiany ampitaina zany tena raisiko, fa misy teny zay manazava ny zavatra iditsika hevitra na hoe ianarantsika eto zany zao. Eo amin'le tapany voalohany indrindra de na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho. Raiso tsara zany arak'izay tantara zay sy arak'izay teny zay, fa misy ny atao hoe fitenin'ny olona, misy koa ny atao hoe fitenin'ny anjely. Ny fitenin'ny olona de ilay navoaka ny vavan'ny apôstôly sy ny namany tany Jerosalema tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2, rehefa avy nandray fanahy masina tao amin'ny efitra ambony izy talohan'io. Ka izy le tao amin'ny efitra ambony nandray fanahy masina tsy mbola nisy ny teny anglais sy ny karazany sy hoe teny fantatr'olona, fa teny tsy fantatra ny resahana tao no ny teneniny. Voaka vory zareo, tsy ny teny tsy fantatra intsony fa izy je nahita olona de ny tenin'olona indray, de iny ny atao hoe fitenin'ny olona iny. Fa misy kosa ny atao hoe fitenin'ny anjely, izay tsy teny eto ambonin'ny tany akory, fa an'ny olona ny fiteny eto ambonin'ny tany, de ny fitenin'ny pirenena maro isan-karazany. Fa ny fitenin'ny anjely kosa de an'ny anjely any an-danitra, de fomba firesahany zareo any an-danitra any. De io le nampidinina ho aty amin'ny olona zay nandray ny fanahy masina, fitenin'ny anjely, fiteny tsy fantatra. De io le nitsindrina tsara amin'ny Koritianina voalohany toko 4:12 andininy faharoa hoe tsy misy olona mahalala.
Mazava be izay teny zay fa dia zao mitoy ihany moa ny fampianarantsika ary misy zavatra hafa indray zany mifandraiky amin'ny teny tsy fantatry io ny atao hoe fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Korinthiana voalohany io indray jerentsika ny fanomezam-pahasoavana, Korinthiana voalohany ihany fa toko 12 dia andininy faefatra fotsiny aloha ny vakentsika. Korinthiana voalohany toko 14, toko 12 andininy faefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Azavaiko kely aloha natao hoe fanomezam-pahasoavana, mandray fanahy masina aloha le olona, dia niza mpivavaka mandray fanahy masina dia mandray fanahy masina dia miteny tsy fantatry iny, zay le famantarana hoy isika teo, zay le famantarana zay. Dia manana ny fanahy masina iny, dia tanteraka ao aminy zany le Jaona toko 7:15 hoe nateraky ny rano izy, nateraky ny fanahy izy. Mba tsy isian'ny fanontaniana aloha dia efa tsindriko sahady dia mbola tadidiko le izy fa ny zava-misy indray nefa ao anatin'ny baiboly dia tsy voatery zany le olona anankiray tsy maintsy batisan'ny rano aloha zay vao mandray batisan'ny fanahy masina. Fa raha le tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny vakintsika iny izay tantaran'ny Kornelius sy ny fianakaviany dia zava-nisy batisan'ny fanahy masina ny anazy ny tonga aloha dia avy eo izy natao batisan'ny rano. Fa tsy hoe tsy maintsy milahatra zany hoe nizaniza tsy vita batisan'ny rano dia tsy afaka mandray fanahy masina, diso zay. Ary na amin'izao andro ankehitriny zao raha mbola be dia be ny tahaka an'izany hoe mbola tsy vita batisa izy fa tonga dia mandray ny fanahy masina vetrany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia eto no anazavako aminao mazava tsara mihitsy aloha, inona indray natao hoe fanomezam-pahasoavana. Rehefa manana ny fanahy masina ny olona anankiray dia misy famantarana iny, dia fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, zay le famantarana. Dia io fanahy ao anatin'io amin'izay ary zay efa noraisiny ka nahitana an'ilay famantarana, raha ohatra ka sitraka Andriamanitra sy sitraka ilay fanahy masina ao anatiny dia omeny zavatra io olona io. Dia io zavatra omeny an'ilay olona itoerana io no atao hoe fanomezam-pahasoavana. Mazava tsara zay averiko tsara hoe mandray fanahy masina ilay olona anankiray dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tanteraka ny Jaona toko 7:15. Rehefa avy eo io fanahy indray manome zavatra ao anazy dia ny atao hoe fanomezam-pahasoavana. Dia inona moa zany fanomezam-pahasoavana zany? Hoe reto avy ary ny zavatra na ny fanomezam-pahasoavana azon'ny fanahy masina omena ny olona. Vakintsika ary ny Korinthiana voalohany toko 12 ihany dia manomboka eo amin'ny andininy 7 hatrany amin'ny 1:12. Korinthiana voalohany toko 12 andininy 7 ka hatramin'ny 1:12 dia ao daholo ny fanomezam-pahasoavana, fa ny vakiko eto zany dia ny andininy 10 ihany noho ny fotoanantsika zay kely dia kely sisa. Zao ny vaky ny teny ary andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny anankiray ny manao fahagagany, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samy hafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Misy maromaro le fanomezam-pahasoavana fa ampahany zany zay mivakitsika izay. Rehefa ao anatin'ny olona le fanahy masina hoy ato eo dia misy karazan-javatra omeny ary, dia ireny indray natao hoe fanomezam-pahasoavana. Ny antony hanomezany lay fanahy ao anatin'ny olona io fanomezam-pahasoavana io ho an'le olona zay toerana dia mba ho fampandrosoana ny fiangonana. Zay no atao hoe fanomezam-pahasoavana. Ka misy ao ny hoe maminany, manasitrana sy ny karazany sy ny karazany. Reo zavatr'ireo tsy nananan'le olona, fony izy mbola tsy nanana ny fanahy masina. Fa rehefa nanana ny fanahy masina izy dia nanjary nanana an'ireo zavatra ireo. Zay no mahatonga azy hoe fanomezam-pahasoavana. Ny dika zay dia zao, raha tsy tao amin'le olona le fanahy masina, tsy nanana an'ireo izy. Reo nefa arak'izany tsy famantarana hoe misy fanahy masina ao anatin'le olona, fa fanomezana ohatran'le hoe tanànana na zaridaina ihany. Tondrahana aloha le izy dia maniry le voninkazo na maniry le anana, dia avy eo misy vokatra tsara ho tazana amin'iny zavatra iny. Ohatr'izay zany le fanomezam-pahasoavana, ka raha tsy nitondrahana iny tsisy. Dia ohatr'izay ty resaka ity zany. Dia
anisan'ny fanome